fandria-pahalemana sady mamono mahafaty no makatakalonay nanjiola vampitia nisehatra lavanilina very fanambola velona ny mpisehatra lazaina fanangalatra depara ny tima sy marika ravalimanana tsy mitombona ny fanamarany filohany izeny falitafahoana manao atrany ny tenako anatin'ny fampalalambavao ny MBS amin'ny tsy takarivany talata fahavalo ny volana aogositra ny taona 2024 ity ka tolotra ary ny araba tomboky lasy tomboky vavy manasanao sahady anaraka ny fotoanany vavahatra amin'ny farany isantarantsika ny fampalalambavao amin'izao fotoan'izao ary dia navoaka tamin'ny fomba ofisialy androany ka azony rehetra jifaina ny boky mirakitra ny tantaram-piaina ny filoha marika ravalimanana mivady mitondra ny lohateny hoe ady amin'ny fahantrana olona maharesy ny fahantrana boky mirakitra ny paikady na ahafahan'ny filoha ravalimanana mivady nandresy ny fahantrana miresaka momba ny aitarika ihany koa boky nosoratan'ny mpitandrana fidy malala Andriamasinoro ampahafantariny asina Andriamalala sy manora Andriamalala amintsika ato anatin'ny ity fanady adiny ity ary ny makasika izay boky izay tsy zavatra ny anarana fa zavatra ny ainana no nozaraina ka navadika ho boky zanak'olona sahirana i marika ravalimanana izay zazalarana fahavalo ary faralahy eo anivony fianakaviana fijoroana vavolombelona ny tantaram-piainana sy ny lalana zoran'izy mivady no nofitinina ao anatina 7 pejy raha atao bankitokana dia ireo tsy ambaratelo sy ny lalana ny zoran'izy mivady ka nandresen'izy ireo ny fahantrana no voatoatiny ity boky ity izay nisoratany mpitandrana fidy malala Andriamasinoro sationan'izany ity no vakina ity raha bangona ny fanabeazana ny tarehin'ny reny koa teo amin'ny ivon'ny finoana sy ny fiangonana dia mahafeno ny antsoina hoe FSNP io moa zany dia teny anglisy le F dia hoe formine ary ny S dia hoe stormine ny N dia normine ary ny P dia performine reo zany le hoe FSNP dingana efatra amin'ny fivoarana ara-tsaina zay lalovana mba ahazaona miatrika ny fiainana sy rosonina amin'ny tetikasy zany ny formine dia ny nitezan'ny reniko sy ny nambola volany ka nitarihany anana fanabeazana arak'izay mba nikendreny ny stormine dia ny mba hieverako ny lalana tokony izorako ka nieritreretako ny tokony ataoko satria nanana saina tia andrana androsoana hatrany tahaka ny olona rehetra normine ny nanapahako hevitra hikaroka sy hitady zay ampivelatra kokoa tamin'izay nataoko ka niarahako sy ny fandraisako tamin'ireo mpiara-miombonantoka afaka mampandroso ahy kokoa performine niezaka nataoko hikatsahana ny tsara sy ny mendrika kokoa hatrany mba nasoavana ny mpiarabelona farany raha tiana ny andresy ny fahantrana dia ny toe-tsaina aloha tsy maintsy hovana sy homanina tsara amin'izany ny olona dia voalohany omena asa fa tsy azo atao ny mipetrapetrapotsiny ny faharoa omena fivelomana izy ary atao zay ananany rispo motivation hiasany amin'ny fifaliana fahatelo hiangaviana ny olona fa tsy azo terena ka hazavaina aminy tokony ataony sy ny antony hanaovana ilay asa tsy azo adinona ny fanomezan-danja ny fanitarana sy ny fahaizana amampahalalana tena satrotra ny lalak'izorana vao tonga amin'izao toerana izao ny filoha marika ravalimanana mivady izay afipikirizana sy finiavana andresin'ny fahantrana izay dia mbola tsy maty ao-pon'izy mivady ka te hitondrana ny jarabriky amin'izena ny malagasy sy fanarenana ny firenena io tantaram-piainan'izy mivady io no anisan'ny nakantolo-tsaina nanaovana ilay programa anasy mapa plus fanjatra mahavariana fotsiny tia zavatra tia indrindra hoanareo mpiara-miasa atao amin'ny bureau politika sy ny député no nitondrako an'ilay hoe mapy plus miainga avy amin'ity mbola hafa ndraiky io zay mbola hafa koa zay pasteur fa ity tena miaika fa izy amin'ny pasteur ainy mihitsy nakan'ilay hoe ndraisina avy amin'ny teny zay nyteneniko ary fisanana nitsoratra zay voalaza dia teny izay tokoa l izy teny izay za eto mijoro vavolombelona sy tompony le izy dia malala azy fa ny fahaizany namina sy nandrindrana izy zany tena isorana betabe anao pasteur tsy naposika mihitsy hoe tena hay ve ohatra zany ny teneniko hay ve ohatra zany ny tena ahitao nanaovana an'izy
dia ty boky ty a io sariko nietsika fa tsy olona statika nietsika io ny tongotr'ila manoatra an'izao tanako fa tena fa maika mihitsy saiko zany mieritreritra mijery lavitra io le manao vision stratégique any anatin'zay nareo mahina zay movovao zay vision stratégique zay no anatin'le map plus fanao ny faculté théolojika isa-taona ny vela-kevitra ka tamin'ity taona ity dia natao ny volana febroary lasa teo 2,000 ny vidin'ity boky mora vakina ity izay ahitana pejy 700 voarakitra ao ihany koa ny tantarany neny Lalao Ravalomanana fonizy be ny tanàna Antananarivo renivohitra sy ny rivo-pavao noentiny tamin'izany fotoana izany ny olona niatrika fahantrana no afaka mandresy ny fahantrana. Lafomba vaovao tanteraka dia mirongatra izay tsy izy ny tsy fandriampahalemana amin'izao fotoana izao. Efa ho isan'andro mihitsy ny fahenoana trangana von'olona noho izay tsy fandriampahalemana izay. Miamiafatrana nefa izay tranga mampiororon'ny vahoaka izay kanefa tsy hita izay andraikitra raisin'ny fitondram-panjakana. Mandry andriranantsy ny vahoaka ary samy manao ny arovana ny ainy. Asin'Andriamalala sy Manora Andriamalala trany. Tsy vitan'ny fangalarana sy famonondolona intsony no ataon'ny Jola sy ny Dahalo fa efa tonga hatramin'ny fakanan-keriny ankoho. Ankoatra ny tranga fanendahana izay mahazo laka eto an-drenivohitra dia mahazo vahana ihany koa ny Ambanabasy miatra amin'ny mpitondra moto. Tamin'ny herinandro lasa teo, fanendahana amin'ny tambasy mpitondra moto roa no nitranga dia tsy Itosy sy Andavamamba amin'ny andro atoandro. Tahaka izany ny eto an-drenivohitra fa ny any ambanivohitra kosa dia efa tsy mianana fotsiny amin'ny fangalaran'omby sy famonondolona intsony ireo dahalo fa tonga hatramin'ny fakana takalonana ihany koa. Tahaka nyity tranga tao amin'ny fokotany ampahitrizina commune Ambotrolo Maintsy ity zao manjaka ny Alatromby tsy lavitra n'ity fokotany ity ny fakana-keriny herinandro lasa izay. Mitapy adina ireo dahalo saingy tsy maintsy mandovo olona amin'ny mpitandro filaminana ireo mponina hosolon'ny karamany kanefa tsy mba voaharo akory. Ambanivohitra lavitra andrina raha izay ny ilazana anazy satria ikoka moa tsisy lavitra andrina izay no mery ilazana azy aty. Misy Andamite Karama n'ireny mpitondro reny alohanay zany. Izay zao mba manana etaeta zao izahay aty satria izany fandriampahalemana moa ny teneninao dia hoe miaramila anay aty dia miaramila ny commune fa tsy hoe amin'ny fokotany amin'ny commune izy ireo. Dia mba fikasanay zao hoe raha izahay zany zao mba lasa commune dia hoe mety mba tsy mandoa an'izany ve izahay ohatra ny anay ny etaetaponay. Hatreto mbola antso anefitra trany ny antso vonjy ataon'ny Malagasy. Tsy misy ny fandraisana andraikitra ataon'ny fanjakana Andry Rajoelina fa ny faninjehana ny mpanohitra ny mamaiky azy ireo. Araka izany dia leo tofoka ary disy fanantenana amin'izao fitondrana izao mihitsy ny Malagasy fa sairana sy fizaliana no mahamen'ny tontolo-piainana isan'ny tokantrano. Tsy voafitaka intsony izahay amin'ny fifidianana ho avy eo hoy ny olona nanontany avitra sy olon-dray be sy mbola hava-tsara. Fahadisom-panantenana fahakiviana lalina matsiaro tena voafitaka ny Malagasy manoloana ny fampanantenana nataon'ny Rajoelina sy ny ekipany tamin'ny taona 2012 delestage foanana vidim-bary hidina vidiny lavanila ho ampitomboana sy ny maro hafa tsy voatanisa ny zava-misy iainany rehetra nefa mitsimbadika ny toetra raha miakatra avokoa ny kojakoja sy ny vidim-piainana ny asa tsy misy. Tena mamay le fiakaran'le vidin'entana aloha isan'ny saiko tsony atao hoana tsony zany moa filaza aminazy fa miantso amin'ilay tompony andraiky sambony zany fa zany hoe tsy mely dia atao hoana moa zany fa samety moa zany fitondram-panjakana aloha zany zao voalohany tena mahefa zay zavatra zay no tena marina satria teo aloha izy milaza ny anao ny zavatra rehetrarehetra nafinaritra anay ny haino an'ilay resaka aloha satria tena naresa lahatra raiky tokoa izy indray le zavatra tateorina lasa vadika mihitsy aloha izy aloha amin'izao ary na le firiana bisy ary amin'izao fa hiakatra ndraiky le fahadisom-panantenana mihitsy aloha za aloha namiko aloha zany teneniko aloha ny akoatrana aloha tsy haiko. Anisan'ny anjanja ny ty fitondrana ty sady tia anazy efa saingy disy fanantenana satria tena any anaty vilany mihitsy zany amin'izao ny voakitika ankehitriny dia nio zany tsy afaka anantenana ty fitondrana ty ho an'izay maivamaivana fisainana angamba nohatra ny hoe azon'ny tambazana amin'ny etseroa fa raha ho ana aloha dia mena dia raisa fa za manana safidiko manokana fiainana iainana ankehitriny ny zavatra nataon'ity fitondram-panjakana ty dia tena matofo sy makaleo ary tsy hanao rery fa ny mpianakaviana kely ao anatin'ny tokantranonao
nandray raha lasa miteraka olana azy eo amin'ny fiarahamonina lody amin'ilay tokantrano satria tsisy mety anambody ao an-trano dia lasa longolongo azy ady lava sarabady korotana. Iray ihany ny hevitra dia ny firosona amin'ny fivitianana miandrandra ny fiovaam-piainany ny mponina ampy ny fampijaliana nataon'izao fitondrana izao ny malagasy. Io moa zany tsy maintsy tafiditra ao anatin'iny any aloha iny any aloha zany hitako hoe solution raha avaty amiko aloha dia ohatran'ny ankizy ihany hoe raha tsy mety ny teo aloha dia hovaina indray zany ny tompona andraikitra voalohany aloha zany dia mitondra fanjakana eto amin'ny tany sy ny firenena satria izy ireo no mandrindra atsika, izy ireo no mitondra atsika, izy ireo no mikarakara an'ity firenena atsika ity. Tsy tokony hoe ho aty amintsika vahoaka malagasy ny tompona andraikitra zany. Mety hoe tompona andraikitra ihany tsika amin'ny alalan'ny fifidianana. Ny fifidianana ihany araka izany no lala tokana isian'ny tena demokrasia marina amirenina ny fahefana indray amin'ny vahoaka. Mianjandro kosa ny tady eo amin'ny mpisolovava iray sy ny vaditany iray manana andraikitra amina resaka raha aditanty etsy Ambalavao Ambodiny Sotry tonga hatrany amin'ny fandrahonana mihitsy ny zava-misy ka nanao tafa ho an'ny mpanao gazety Androanty ny vaditany voakasika tamin'ny raharaha tetsy Ampefilo Zavandremaefa Andry Rakoto Malala. Nahity zahay feno vao hoe ny fomba nandroana an'ireto olona reto dia nisy osoka ny pièce nampiasaina tany amin'ny fitsarana. Arak'izany zay dia napiditra raharaha teny amin'ny fitsarana dia raharaha ady maika vity zay dia nivoaka ny ordonnance torosina ordonnance anankiray zay nampiantso an'ilay olona miady aminay ho tsaraina amin'ny alarobia ho avy zao alarobia 9 août 2023 anaovanay antsoavo amin'ny ministera tompona andraikitra amina raharaha toy izao fa tsy rariny loatra na inona didy eny an-tanana tsisy amboniny lalàna na inona zavatra ho entina hoe didy mpitsarana raha mbola misy procédure mandeha io ny fanaon'ny vaditany dia mitsahatra aloha ny exécution. Iny ny fanazavana nentin'ny mpisolovava iray niaro ireo olona ny hoe sory ny vaditany tamin'ny tranony dia tetsy Ambalavao Ambodiny Sotry ny 4 Aogositra lasa teo. Anitona fanazavana kosa nefa ny vaditany voakasika androany afatao anatin'ny fanarandalana tanteraka no nanatanterahin'izy ireo ny asany ary teny amin'ny avokoa ny didim-pitsarana rehetra nahafahanana nanao izany. Ara-dalàna daholo ny taratasy teo ampelantananay fa tsy araky ny lazain'ny avoka amin'ny aneo manjery hoe mbola misy raha mandeha fa averika an'ilay ohatra hoe raha afaka baka ve ny olona anankiray dia mbola azo alaina sary ve hoe mbola andeha hanala CEP indray izy. Zay ny nataon'ity avoka ity satria didin'ny Cour suprême no teo ampelantananay ary a bref délai any amin'ny ambaratonga voalohany no nampijiriny zay hita fa resaka dilatoire hoe fandrebirebena fotsiny fa pile irery any zany hoe pour l'intérêt de la loi zay sisa no azony atao nefa tsy teo ampelantanany akory zay zavatra zay. Fanambanina sy fandrahonana kosa nefa no nataony mpisolovava io raha niezaka nanazava izany taminy ity vaditany ity. Ary efa nazavainay azy zany nefa moa izy ny teny fa zahay dia misy tsy maininina fa iantsondranina sy ranony zay tena nyreharehany mihitsy teo amin'ny toerana nanaovanay exécution io fa tsy maintsy migadra toy ilay huissier tany Mahajanga hono zay. Zany hoe tena mampalahelo tompoko raha izay ny toe-tsaina satria raha huissier manatanteraka ny didy ara-dalàna ny asan'ny avocat dia ny devant la barre fa tsy mandeha manakorotana asana huissier ary tena nitondra gros bras mihitsiny izy. Tiako tenenina dia hoe tsy ny avocat rehetra fa misy avocat vitsivitsy zay tena manelingelina ny asana huissier amin'izao fotoana ary samidina mihitsy eny amin'ny toerana nanaovana exécution ka mba hangatanay mihitsiny ny tsy idinana avocat rehefa manao asany huissier fa raha rehefa ampiresaka tsotra sy fanaja dia tsy manina fa raha nanao tiany nataony avocat tamin'ny zoma ty kosa aloha ohatrany tena tsy rariny ary fanampin'izany mbola fanalana baraka sy fanendrikendrehana ny nataony teny amin'ny haino amanjery zay hitantsika tamin'ny zoma
Adiso ihany koa ny filazana fa nisy entana-very sy vola-very nandritra io fotoana io ho ny mpanofa-trano vaniara ny fanisorana. Tsy manaraka lalàna zany le olona manendrikendrika anay e. Aloha aloha tanahy tonga de tsoroko satria monsieur avocat monsieur Lala izy niteny anao hoe miteneny ianao izy hoe efa misy vola 400 millions very tao. Tsy etompoko tsy isy vola very tao aminay ary tsy nisy balle very tao aminay. Ary mbola nampiororony koa hoe ataovy izy izay teneniko aminao raha tsy zany ianao atsoinay polisy. Ratsaivina ny zavantranga ny 4 Aogositra lasa teo ano tonga teny amin'ity toerana ity ny vaditany namoaka ireo entana sy nanala ireo mpanofa-trano hateny an-toerana. Ny pejiny politika kosa indray dia nangataka fanazavana teny amin'ny seni teny alarobia androany ny antoko-tiko Madagasikara izay notarin'ny sekretera jeneraly ny antoko makasika indrindra ny filazany filohan'ny seni fa nangalatra départ na lasa loha loatra ny filazany filoha nasionaly ny antoko-timo Mamarika Ravalomanana fa tsy maintsy olana izy amin'ny fifidianana ho avy sy ny fitetezany faritra. Tsy misy lalàna mandrary izany ho ny sekretera jeneraly ny antoko Rina Randriamasinoro ka mahagaga io filazany filohan'ny seni io. Etsy ankilany kosa nefa dia nilaza ho tsy nanondro manokana ny antoko-tiko Madagasikara ny filoha Marika Ravalomanana ny seni tamin'ny fanambarana nataony iny. Nandritra ny fandarana manokana nataony filohan'ny seni raha ny tatitra nataony Rina Randriamasinoro. Asin'Andriamalala, Manoro Andriamalala. Tsy misy lalàna mandrara ireny fanehoan-kevitra sy fanambaran'ny filoha Marika Ravalomanana sy ny tima ireny ho ny sekretera jeneraly ny antoko-timo androany. Nanambara tokoa mantsy ny filoha seni tamin'ny fandarana manokana izay nataony fa misy sady ireo kandida milaza fa tsy maintsy lany amin'ny fifidianana ary lasa loloatra ny fanambarana sy ny fampisehoany ny programa nasany. Aminay manokana zany araraky ny lalàna raha voalazan'ny constitution aloha zany amin'ny article 15 dia zoan'ny olom-pirenena rehetra no mirotsaka hofidiana. Tsy misy lalàna mihitsy zany miteny hoe zao fotoana mialohan'ny fifidianana ray volana na roa volana na 3 volana mialohan'ny fifidianana ihany ny olona anankiray vao afaka miteny hoe hirotsaka hofidiana na fifidianana ino na fifidianana ino. Fa ny feran'ny lalàna fotsiny dia ny hoe amin'izao ny fepotona ametrahana ny dossier de candidature zany dia afahana milaza officiel fa candidat ianao. Ka ny filoha Ravalomanana dia nilaza an'izay tao anatin'ny kabariny hoe ho fahavonona koa hanavitra ny vahoaka malagasy dia vonona ny hirotsaka ho filoham-pirenena. Dikan'izay tsy misy mihitsy lalàna manohatra milaza an'izay fahavonona ny candidat zay. Ny faharoa mahakasika ny filazana sahady ny vinam-pampandrosoana. Raha ny lalàna mifeny antoko politika dia tsy maintsy ny antoko politika rehetra tsy maintsy manana vinam-pampandrosoana ary nenay vinam-pampandrosoana anay vinam-piarahamonina efa mipetraka ao anaty statuan'ny antoko zany. Tsy misy lalàna mihitsy indray milaza fa tsy azo atao ny mampafantatra an'izay ary raha manao an'izay fanetana an'izay zany mampafantatra an'izay tsy misy lalàna afaka manohatra an'izay satria ny lalàna mihitsy no manery ny anao an'izay ary zoan'ny antoko mpanohatra no miteny sy mitsikera ny zavatra ataon'ny fitondrana ny fomba ny fitondrana hitondrana ny firenena ary zoan'ny antoko mpanohatra ihany koa amin'ny antoko-timo anay mpanohatra no manome fomba vaovao na vina vaovao hitondrana fampandrosoana ho an'ny firenena. Ny farany dia ny filazana hoe tsy maintsy olany zany marika fahavononana zany. Vonona ianao hiatrika an'izay ary manana finoana sy fanantenana fa tsy manery mihitsy zany ny tompona andraikitra rehetra hoe ataovy izay tsy maintsy alany ana ary resahana foana zany hoe dada 2002 ty fa tsy 2018 tadio tsara fa nisy tantarany zany naninona moa ny Ravalomanana 2002 ny vahoaka nge no nitady fahamarinana tamin'izany fa izy fotsiny no nitarika hoe ndao atsangatsika ny fahamarinana ary zay ty mety mbola manamafy hoe zay tsy maintsy hijoro hatramin'ny farany isin'ny fahamarinana eto amin'ny firenena. Raha ny fanazavana hatrany dia mbola nanentana ny antoko politika hanao ny asany araka ny voasoratra ao anaty lalàna ihany koa ny filoha seni raha nambara ny Rina Randriamasinoro. Nanamafy ny filohan'ny seni androany fa toy izy ny fanetanana zay ataonareo fa tsy hiditra ao anatin'izay izy satria mbola tsy compétence an'izany hatramin'itsika miteny zao zany. Dia tsara mitondra an'izay fanazavana izay mba tsy handiso ny filazana fa mangalatra départ ny antoko-timo sy ny filoha Ravalomanana fa zay tompoko dia antoko politika manara-dalàna tsara ary tsisy lalàna manakana ny zavatra ataonay ankehitriny dia manohy zay ao anatin'izay fanetanana ny olom-pirenena zay. Androany dia nijery ny fomba fanotsiana ireo diso ny anaran'ireo olona voasoratra ao anatin'ny lista-pifidianana ihany koa ireto biro politika tima tonga tetsy amin'ny fiobeny sy ny ireto. Dia mbola hamafisina eto ny fangatahana ny ao anivon'ny antoko-tiko Madagasikara ny hoe
aloha zay olona voasoratra ao anaty ralina tamin'ny 2022 mba ho ampidirina ao anatin'ireo fonds satria ny antony reo olona ireo matony soratra anarana atao anatin'io ralina io nanana fahavononana izy ny andeha hifidy. Rehefa tonga ny andron'ny fifidianana dia eo izy misafidina hifidy na tsy hifidy fa fangatahana tamin'ny CENI dia ny hoe anareo ny tompony andraikitra voalohany anatanteraka ny mahazoan'ny olona ny mifidy dia ireo olona ireo tokony tsy ho very sady anatina lista fa tokony ho ampidirina ao anaty lista fifidianana. Fangatahana moa natao namaly izy hoe mbola décret de gouvernement no ahafahana manatanteraka an'izany dia izay iroso amin'ny fanatanterahana n'izay fangatahana zay. Ny faharoa tsidika ihany koa zay teto anivon'ny CENI ary isaorana azy satria betsaka ny ezaka natao mba hisin'ny mangarahara satria dia nijery zay teo hoe ohatrany ahoana marina ny fanaraha-maso ataon'ny CENI amin'ireny fanamarinana n'ireo anarana ao anaty lisy mpifidianan'ireo. Nanamafy ny fahavononany anentana ny olona ho tonga hifidy ihany koa moa ny antoko-timy mandroany ka ho iteo na ho sa andrany andraikiny araka ny voasoratra lalàna CENI na anao fampanantenana pokaty tahaka ny ataon'ny fanjakana Rajoelina raha toka isindray ny sakana ataon'ny mpitondra amin'ny mpanohitra anao fanentanana. Eo amin'izay vaovao mahakasika ny fanomanana fifidianana izay hatrany ary tokony ho jerena dian'izao ny paikady mba tsy hahatonga korontana eto amin'ny firenena aorian'ny fifidianana. Mampanahy ihany mantsy ny fikarakarana fifidianana amin'izao fotoana izao ny nambaran'ny groupe des experts nationaux na ny GEN. Nzavandremaefa Andra Kotomalala. Lafinjavatra maro no mampiteraka aiai amin'izao telo volana meloha ny fifidianana izao ho ny groupe des experts nationaux na ny GEN raha ny resaka mahakasika ny fifidianana. Isan'izany ny tetibola entana natanteraina ny fifidianana izay niteraka resabe noho ny tsy fisian'ny LFR tena nivon'ny antenimieram-pirenena. Eo ihany koa ny tsy fahatratrarana ny tanjona napetraky ny CENI amin'ny fanavoazana manontolo ny lisy mpifidianana. 13 tapitrisa no tanjona kanefa 12 tapitrisa no tafiditra anaty lisy mpifidianana amin'izao fotoana izao. Efa ny taona 2024 ny ZEN no nanolotra sosikevitra any amin'ny tokony tediavam-baolana mahakasika ny tokony jerena manokana ny lalam-pifidianana saingy tsy nisy resaka izany mandrakandroany aka mahatonga ireo aiai marobe ireo ho ny fanazavana. Mahakasika an'le texte io zany lefa nataonay eto amboloany tamin'ny taona 2024 zay nefa nanao hoe andao reo olona mba jerena mahakasika an'le texte juridique le cadre juridique mihitsy fa misy zany tokony kitihana ane hoe ohatra fotsiny tamin'izany namena sosikevitra ray ao anatin'ny maro hoe fantatra fa ho sarotra io resaka fisorotana anarana anaty lisy mpifidianana io andao ho jerena amin'izay averina ny fotoana efa zany ny ainana teto hoe raha avy mandeha ny convocation des électeurs dia misokatra ny révision spéciale de la liste électorale mikatona 10 jours avant scrutin. Zany ny azo atao hoe kitihana fotsiny zany dia anatina fivorian'ny assemblée teo reny ny parlementaire dia efa azo atao zany. Reny zany le aiavy hoe satria efa fantapatatra fa betsaka ihany mety hisy ihany ny olona sy tafiditra anaty lista. Na izany aza tsy mitsahatra ny manolo-kevitra trany ny ZEN mba hisorohana ny korotana mety hitranga ao aria ny fifidianana. Ny vokatry crise post-électorale dia vokatry ny tsy fanekena voka-pifidianana. Io zany na marina io na diso tsy maintsy misy nydresy dia anahirana zay no natonga nametraka eto ambany hoe tokony manasosikevitra hoe apetao système d'alerte précoce. Nampiasa an'izany daholo ny tany misavoritako ireo dia voafehy ao anatin'ny fotoana fohy ny zavatra mety miseho. Fantasana trila izy lasa ngeza be dia manjary firenetsika no sahirana. Zay ngamba. Tsy mananjo anao fahadisoana mety hiteraka korotana mandritra ny fifidianana mihitsy ny CENI ho ihany ny fanazavana. Tompona andraikitra feno amin'ny fanabeazana ny olom-pirenena hampanjaka ny demokrasia ao anatin'ny fanajana ny lalàna sy ny lalam-panorenana ihany koa ny fanjakana malagasy. Ny vaovao mikasika ny politika izay hatrany mihoatra lavitra ny zava-bitany fitondrana amin'izao fotoana izao ny fitany Flora Valomanana nandritra ny fitaom-pitondrany. Tsy nirehariana izany ary tsy nandaniana vola mpanjakana ihany koa fa natao kosa ho antaranaka aty aoriana. Ny zava-mitranga nefa enjehiny mpitondra ity filoha teo aloha ity ary ny natakonana ny tsara vitany. Mamentina amintsika ny fandaharana miara-manonja androany ary Ravirazafy Mahenina sy Mathieu Princy. Mifanohitra tanteraka amin'ny vinan'ny fitondrana ankehitriny ny vinan'ny kandida Ravalomanana tan'izany fotoana izay tsy nanana tanjona afa-tsy ny anarana ny Madagasikara ao anaty fahantrana ary anainga ny toe-karem-pirenena. Tsy izany ihany fa mbola nojereny ireo foto-drafitrasa manakaiky ny vahoaka ary tena ilaina ho an'ny fampandrosoana. Tsy natao endrika propaganda toy ny amin'izao
ary tsy nampiasaina ihany koa ny lokony antoko-timina ary manana lakile hamoaka ny Madagasikara ao anatin'izao problema marobe dia avintsika izao. Ohatra resiko amintsika zany zao ny hoe ahoana zany fahaizana mitsinjo lavitra zany, zay le hoe anticipation, zay le hoe gouverner c'est prévoir. Ity sary ity tompoko de fitokanana cour d'appel teo anosy. Io hitantsika amin'ny sary io Filomarka Ravalomanana, fahaizana mitsinjo lavitra zany hoe misy foto-drafitrasa tadiavy ny firenena de vita le trano tsara be cour d'appel. De mahita ve anao fa ny lokon'ny Filomarka Ravalomanana mangamanga sy maitsomaitso na mavomavo ny tribunaly fa natolotra lui izy hoe ilainy ny fanjakana malagasy zany cour d'appel izany. Travaux d'aménagement NRN6 entre Port-Berger et Ambanja 2008 io 21 novembre 2008. De hitantsika am'izao ny atsarany lalana ary ny tsena nanjoro be koa tompoko de mbola namboary ny fanaraka an'izany io izy io. Misy ezaka tompoko natao tena tsy nirery antony, tsy nandaniana volam-panjakana nitondrana délégation na tsy fakahitany tony, tsy nanerena olona tony hoe tsy maintsy piasa mpanjakana rehetrarehetra mivoaka mpianatra tsy maintsy miobo ny tehaka. Nananaovana tsy paipaika isaky ny commune hoe mameza vola cotisation hoetran'izao ianareo. ao anatin'izany anefa enjeny mpitondra ary aratsiana ny kandida Ravalomanana ny firenena nefa potika ary mahantra ny akamarony malagasy tsy misy azo antenaina izao fitondran'izao ary tsy afaka hanao fahagaga nitsony ireo mpanao politika fifidianana ihany no ahafahana mandresy izany ary fametrahana olona manana viana lavitra afaka nome hery sy hainga vao indray ny Madagasikara. Tsy ny fanovana olona akory no ampandroso ansika fa ny fanovana ny rafitra misy hoy ndambarany groupe des experts nationaux na ny chaîne Androany. Mikorotana ary mikorosofana ny firenena iray manontolo satria tsy voafeny fitondrana intsony ny famaritana ny filanimponina. Nanao fanambarana teny Ankadivato ary ny chaîne Androany ary nanolo-kevitra ihany koa fanatsarana ny fiainam-pirenena. Mitatitra amintsika ny andindin'izay Nzavandre Mahefa sy Andry Rakotomalala. Ny fanovana olona hitondra firenena ve no vahaolana asa ny fanovana rafitra mifanaraka amin'ny fotom-pisainana malagasy. Io no fanontaniana napetraka ny groupe des experts nationaux na ny Zainy Nandroany amanoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena. Atany tsy misy ady, atany tsy misy asa fampirorona ary maro anisam-pomba ny fitondrana no mahazovana amin'ny fitantanana ara-politika eto amin'ny firenena. Akanefa ny mahagaga dia tsy mitsaha-membotra ny ara-toe-karena sy ny ara-tsosialy eto amintsika izay metraika mafy amin'ny isam-batan'olona. Tsy ny fanovana olona no mampandroso antsika satria tsy voafeny fitondrana foibe intsony ny famaritana ny lain'ny mponina. Ny vokany dia mikorotana sy mikirosy ny firenena iray manontolo hatrany amin'ny isam-pokotany. Manjaka ny gaboraraka, ny fanaparam-pahefana sy ny fitiavatena ary ny tsy maty manota. Arak'izany dia tokony apetraka ny fampandraisana andraikitra ireo olom-boafidy isa-tokony fokotany, commune, faritra ary hofaritana ao anatin'ny lalàna izany. Olona manana ireto toetra manaraka ireto araka izany no tokony hitondra ny Madagasikara ho ihany ny Zainy. Malagasy mafy tantarany, manaiky ny fanovana-rafitra, manaiky ny apiatra ny fanaparam-pahefana tena izy fa tsy sadasada eo amin'ireo vondrona ifotony. Say mandrava ny dinam-panandevozana sy ny tambajotra mangeja ny firenena. Manaiky fa any malagasy rehetra Madagasikara mahay miaino sy afaka ny fanakalevitra, mahay mizara sy mampandroso miaraka, tsy manindraindra ny atokony. Vonona anao fanambaram-pananana ampahibe maso eo amin'ny fotoana andraisana ny asa sy eo amin'ny ialany amin'ny toerana. Manana mari-pahaizana nomeny ny sekoly ambony eken'ny fanjakana malagasy, mihoatra ny 70 taona ary efa nitana andraikitra olom-boafidy. Manaiky ny tsy fitovin-kevitra, ny fitsikerana ary mahay miaiky raha misy fahadisoana. Ny filoham-pirenena dia nampindramina fahefana amin'ny alalan'ny fifidianana ary azo tsaraina toy ny olon-tsotra rehetra raha toa ka misy eloka vitany aorian'ny fotoam-piasany. Ny Zainy dia mitaky ny fanotsiana rafitra sy ny andraikitra amin'ny fomba tantanan'ny firenena, ny fananganan'ny repoblika fahadimy
ho tombontso ny isaparitra sy ny firenena iray manontolo. Nandefa taratasy ho an'ny ministera ny angovo sy ny akoranafo ny fivondronam-be ny mpitatitra solika APTH manoloana ny tsy fanajany orinasa JIRAMA ny fifanarahana amin'ny fandoavana ny volan'izy ireo. Mitentina 3.20 miliara ariary mahery ny trosan'ny mpitatitra tsy nalohany ity orinasa mpanjakana ity. Tsy ahivana fa ny volana aprily no nifanaiky ny rontota nandritra ny fivorinana tao fa 2 miliara ariary isam-bolana mandritra ny elim-bolana ny ministera sy ny JIRAMA. Ny trosany ity faran'izay tsy mitsahatra mitombo taorian'ny fangatahana manokana nandritra ny fetim-pirenena. Tao anatin'ny taratasy manome fepitoana ho an'ny ministera voakasika hatramin'ny 5 aogositra izao ny APTH amahana ny olan'izy ireo. Aorian'izay kosa dia andray fepetra entitra ny fivondronam-be ny mpitatitra solika izay mety hisy fiantraikan-dratsy manerana ny nosy. Ny vavaon'ny toekarena sy ny fiarina dia mijaly ary hery fanambola velona ny vahoaka ny maro antsetra. Tsy misy mpividy ary manodidina ny 2 hatramin'ny 3 ariary eo ny kilao lavanila manta amin'izao fotoana izao. Tsy mbola nisy toy izany hatramin'izay hoy ny fitarainana nataon'ny ben'ny tanàna maromaro amin'ny distrika ny maro antsetra. Saika ireo faritra rehetra mamokatra mihitsy no misedra izany olana izany raha ny nambarany mpisehatra ary hita fa tsy mahavaolana ny fitondrana ankehitriny. Nzavandre Mahefa sy Andrakoto Malala. Anivondrona nanao fanambarana ary nivoaka tamin'ny fahanginana izany tatitra ny fijalindreo mpisehatra amin'ny lavanila ireo ben'ny tanàna mandrafitra ny distrika ny maro antsetra. Mandoalika amin'ny tany ny vahoaka ny maro antsetra noho ny fitotongana ny lavanila ho izy ireo. Tsy mbola nisy tao anatin'ny 80 taona izany vidin'ny lavanila 2,000 hatramin'ny 3,000 ariary izany. Poliky sisa mpividy sakina misy tsy ndraikidraiky 2,000 hatramin'ny 3,000 ny kilon'ny lavany manta. Sahina tsy mahavelon-tegna ny vahoaka tsy era atao lany magnambo alavelo raha nizahana eny tanatin'ny 50 taona tato sary mijalojalo tamin'ny taona 2024 izany zahay agnatin'ny district ny maro antsetra. Tsy ny any maro antsetra ihany, saika ireo faritra rehetra mpamokatra sy misehatra amin'ny lavanila eto Madagasikara ano mitarena vokatra io fitotongana ny vidin'ny lavanila io. Abetsaka ny vokatra saingy tsy misy mpividy ao ny faranzavana. Voatera midy mora enina ny vidin'ny haricot aza mbola lafo noho ny vidin'ny lavanila iray kilao. Ny tsapa dia tsy mahavaolana ny fitondrana ho ireo mpisehatra ary nijanona ho fisehosehoana sy fampandrina drisa fotsiny ihany ny fidinana ifotony nataon'ny mpitona tany amin'ireo toerana mamokatra ireo. Dia iny zao nanangana rafitra CNV izy taloha iny hoe mandray $4 amin'ny lavanila. Takinay ilay izy hoe foano any io président angatanay amin'ny fitondram-panjakana foano io fa tsy mitondra soa atsika amin'ny sekitera vanila. Dia avereno aty aminay ny fanapahan-kevitra rehetrarehetra momba ny lavany fa ny aty ny manana traikefa amin'ilay izy. Dia tsy niraisiny angamba ny tena azo lazana an'iny fa namorona an'iny CVM iny izy mbola eo ihany ny rafitra CNV mbola avy any Antananarivo ny manapa-kevitra rehetrarehetra amin'ny sekitera lavanila. Io zao na ny campagne na lavanila verte raha ny tokony ho izy ary ny mahazatra hatramin'izay début ny mois de juin efa misokatra ny campagne aty amin'ny faritra Sava fa io izy zao nataona aty amin'le 7 août aty tena manahirana ary simba ny lavanila noho ny vokatra fanapahan-kevitra apetraka ny fitondram-panjakana. Ny aty amin'ny faritra koa tsy hafa mandidy, tsy hafa mandray décision fa miankina amin'ny zareo avy any Antananarivo, zay zavatra tenenin zareo avy any Antananarivo tsy maintsy iny no ampiarina aty amin'ny faritra. Nefa le fanapahan-kevitra avy any tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy. Tsy ahivina trany fa isan'ireo fampanantenana nataony Andry Rajoelina nentina nangalana ny foniny mponina tany amin'ireo faritra mamokatra ireo ny hoe ampiakariko avy telo eny ny vidin'ny lavanila rehefa izao no tonga eo amin'ny fitondrana. Andro vitsika hatapera ny fotoam-piasany isika izao. Ny vidin'ny haricot iray kilao aza mbola lafo noho ny vidin'ny lavanila iray kilao. Vao ny 3 jona lasa teo ihany koa no tonga nampandradrisa tany maro antsetra ny filoha ankehitriny. Norebirebena tamin'ny fanaovana tombola sy spektakla ny vahoaka dia nolazaina fa vahoaka marobe no tonga nanatrika ny fahatongavany tany. Izao nivoaka tamin'ny fahanginana izao anefa ireo ben'ny tanàna mandrafitra ny distrika ny maro antsetra fa mijaly ny vahoaka ny toerana izay mivelona 100 isan'nzato amin'ny lavanila io ny ankamarony.
Iverina eto andrenivohitra kosa isika ary atao anatin'ity toy ny vaovao manaraka ity dia mampana ny fanendrena sefokotany vaovao amin'izao vanim-potoana ankatoky ny fifidianana izao. Atahorana ho iraka andrampaikady maloto amin'ny fiomanana fifidianana filoham-pirenena ny zava-mitranga. Etsy amin'ny fokotany Avaratry Bekiraro amin'ny boriboritany voalohany dia nilatsaka ny didy avy amin'ny distrika ny amin'ny fanesorana ny sefokotany Amperinasy ao an-toerana. Toerana imponina ao anatin'ny fokotany kosa nefa izany fanesorana ny sefokotany izy ireo izany. Ka dia nisy ny esika nataon'izy ireo io maraina io tateriny avitra solondray be sy mbola avatsara amintsika. Tsy mila olona tenitenena vatany zany fokotany Bekiraro, tsy mila olona tenitenena vatany zany efa zay akaiky eo bokony olona ihany mandeha eo. Nizy mateny nandeha ny feo fa esorina ny tsefokotany eto amin'ity fokotany Avaratry Bekiraro ity, baika avy amin'ny lehibe ny distrika raha ny fanazavana nentin'izy ireo. Tsy hay ny antony ny esorina ny sefokotany raha ny filazany retom-poniny reto hatrany. Nikatona ny fokotany alatsinainy teo ary tonga teny ateriny ilay sefokotany vaovao voalaza fa isolo toerana teo aloha. Mitaky nisy ny fifidianana ireo mponina ary mandamarindrany ny fanendrena vaovao. Raha mandinika zareo taloha Bekiraro zany tsy azo valovana arivarivo. Fa noho ny fahaizan'ilay sefokotany nandamina teto zany na mpanendaka azy mpanao sity mahery tsy dia ahitana intsony amin'ity faritra ity. Dia noho izany zany zay tsy mandany le hoe fandaminana azy le fanendreny zay angamba tsy fotoana amin'ny fanaovana an'izao zany fa mba miandry kely aloha satria ny vahoaka ny eny maso mandidy vahoaka ny tompony teny farany sefokotany zany ty tompoko tsy tendrena fotsiny zany fa fivin'ny vahoaka eo aminy. Dia le président le taloha zany dia efa tsy niditra birao-tsony dia mbola adezaina tonga anay nanao mitinina kely teo amin'ny sisiny teo moa fa zay moa zany raha vanin'ny polisy satria lazay fa manakorotana dia pétition zay dia efa nalefa amin'ny ambaratonga rehetra le izy. Efa nalefanay any amin'ny chef distrika, nefa nasianay nalefanay naparaparitaka anay le izy. Efa nisy ny fanangona tsy noinona no eran'ny mponina ity fanendrenan'ny sefokotany vaovao ity sy ny 124 ny voangano amin'ny mpifidy manodidina ny 100. Manany amin'ny mety isin'ny ambadika anodikotina ny fifidianana ho filoham-pirenena ireo mponina indrindra amin'izao akatoky ny fifidianana izao. Kaiky zao ny fifidianana tokony tsisy zavatra kitikitihana mihitsy zany satria lasa mametraka olana eto amin'ilay fokotany le izy, mametraka olana eto amin'ny firenena satria tsy fantatra sony zay zavatra atao hoe ny olona tendrena ve zany anaovana anao mikimaky sa anao inona tsy fantatra tsony satria olona mbola tsy teo mihitsy le olona dia tsy fantatra tsony zay zavatra ivoaka rehefa avy eo amin'ilay fifidianana filoham-pirenena io teneniko io. Tsy voa izao fa efa nisy ary nanaovana ambiletra trano ny fanoloana sefokotany maro manerana nosy. Tony tetsy amin'ny boriboritany faharoa izay nanenona ny fidirana tsehatra ny solom-bavim-bahoaka voafita amin'ny loko volomboasary teny an-toerana. Manao ny paikady rehetra ny ekipan'ny fitondrana amin'ny fampandaniana ny kandidany amin'ny alalan'ny fampiasana ireo fitaovam-panjakana sy ny olom-panjakana. Mila entitra ary mandray andraikitra tsy hanan-kilembena intsony malagasy manoloana ny fanodikodinana ny safidiny. Mahakasika ny fanomanana ny lalao nosy kosa indray ary dia manome hatramin'ny 10 aogositra 2024 avy izao ny koji ny federasiona rehetra mandray anjara amin'ny lalao nosy atao eto Madagasikara manomboka ny 13 aogositra ho avy izao. Anolotra hitady vahaolana manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Ny voromaika omaly ny federasiona roapolo mandray anjara amin'ny lalao nosy andiany faraka ambin'ny folo. Fanadiadiny Ravirazafy Mahenina sy Mathieu Princy. Novakiny izy ireo batsilana fa ny fandrindrana ankapobeny no vato misakana io anefa dia tsy rafitra ao anatin'ny komity mpikarakara ny lalao nosy akorina ny koji. Raha ny tokony ho izy tokony mpanamora fotsiny ihany io fandrindrana ankapobeny io. Mampitaraina azy ireo koa ny fitarazono fa malina ny tinady eo anivon'ny rantsany koji ray amanontolo ohatra amin'izany ny fangatahana savony diovana ny taratasy any toeram-pivoahana sy ny sisa. Ekena ho izy ireo fa samy manana ny olany manokana ny federasiona tsirairay avy saingy iraisany rehetra ny olana eo amin'ny fampisakafoana, ny fampiatranona, ny fitaterana, ny fitsaboana, ireo fitaovana ilaina sy ny fampitaovana hiatrihana ny fifaninanana. Manginy fotsiny hitsindry apetraka ireo mpikarakara ny sakafo satria efa maro amin'izy ireo no nitsokan-daharana noho tsy mbola nisy fanefana vola avy amin'ny koji. Ny atleta nefa nosorona ao anatin'izany rehetra izany, ko raha tsy misy ny vahaolana aingana somatra ny 10 aogositra ho avy izao, dia voatery angorondamba koa ny atleta ka alefa ny federasiona isan'isany mody any amin'ny toerana ny avy.
eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany dia medaly volamena zato no norombahin'ny malagasy nandritra ny lalaonosy andian'ny fahafito izay notanteraina ny taona fito sy roa arivo teto Madagasikara. Ahina nefa ny ampiosaka io vokatra io manoloana ny fanomanana izay kitotoa amin'izao fotoan'izao ho ny mpamakafaka sady mpitia fanatanjahantena. Hita ihany koa mantsy ny tsy fitoviana eo amin'ny fikarakarana ny bikatroka isa-tarantsa andray anjara amin'ity lalaonosy andian'ny faraiky ambin'ny folo ity. Avitra Solondraibe sy mbola hava-tsara. 17 andro tsy hanombohan'ny lalaonosy eto amintsika misaviritaka tanteraka ny fanomanana sy ny fikarakarana apotomoto vao nikoropaka ireo tompona andraikitra rehetra amin'ny fanomanana nampiakapeo ny federasiona maro mivondrona ao anatin'ny komite olimpika malagasy ny faraparan'ny volana jolay lasa teo miady reriny rehetra amin'ny fampandehanana ny fiomanana hita taratra fa misy ny tsy fitofiana amin'ny fampisitrahana fiofanana sy ny fampivondronana ireo taranja 7 andray anjara hitondra avy ny voninahim-pirenena manodidina ity lalaonosy andian'ny faraiky 12 ity. Dia alao tonga dia tsorona marina fa isan'ny fanomanana ratsy indrindra amin'ny nafony rehetrarehetra taona 20 zany tsika taona meloa efa nisy ny sport étude tamin'izany fotoana zany ny taona fito sy roa arivo mitovitovy amin'izay ihany koa ny taona 13 sy roa arivo tsika efa ty amin'ny dernier regroupement na le fampivondronana farany vao mandray an-tanana ny fanjakana fandefasana atleta ny fanatany ivelany ohatrany tany Chine zao ny atletisme zany zavatra zany tsy tokony tsy tokony fa rehefa tokony nanao an'izay ny fanjakana dia tokony nampitoviana daholo ny chancen'ny discipline rehetrarehetra samy nomena fampiofanana ny ivelany fa tsy ny hoe reo zay everina hoe tena taranja aitsika no nalefa niatrika an'izay fampiofanana zay ohatra eto aloha zany dia tsorona fa raha ny fiomanana amin'ny ankapobeny ao ny Madagasikara ho an'ny atleta makelikely finoana ihany hoe vitatsika ve ny andresy an'ilay recordtsika tamin'ny fito sy roa arivo ny record mila tazomitsika na mila vonoatsika vita médaille zatotsika tamin'izany amin'ity taona 13 sy roa arivo ty marina hoe mivoatra koa ny olona fa tsy jery gidro ny alehany aty na hijery mifakina Antananarivo fa mila mivoatra koa ny olona fa na izany raha mila manakaikikaiky an'izany na azo atao mihoatra an'izay nefa raha ny zavatra misy amin'ny fanomanantsika sady ahiko tsy hihoatra an'izay tsika no tsy atratra ihany koa an'izay laharana voalohany izay. Mila mitazona ny teny nomeny ny fitondram-panjakana ahitana ny ministra ny fanatanjahantena sy ireo mpikirakira maro ny fanatanterahana ny asa rehetra mbola miandry any amin'izy ireo no avy ny fanatanjahantena malagasy. Za mino fa lesona be reny zavatra hita tany Kinshasa ireny nataon'ny fikarakarana ny lalao francophonie Madagasikara raha teo dia bako mana ny tale généraly ny fanatanjahantena iny efa vokatra kefa amina fandraisana lalao sady ataoko angamba fa fotoana koa ampy kosa zay fanaovana adaladalana manodidina fanatanjahantena amin'ny fandraisana lalao ohatran'izao fa tokony mametraka fanamby anao avy folo eny ny tany Maorisy sarotra be izy aleo tsy miambo fa mety tsy vitatsika zany tsy vitatsika zany anao avy folo eny zany fa ny latsak'izay raha mety vitatsika manimba endrika be raha ohatra amina fotoana ohatr'izao voasanatriny zany misy désistement ny fanjakana tena tsy vita taty fa tsy azo tanterahany etsitsony zava-doza tena misy conflit international ho antsika eo amin'ny tontolo fanatanjahantena ny fanaovantsika zavatra ohatran'izay ny jeu des îles zanaka lalao olympique tsy jeu politique ohatra ny jeu de la francophonie zany misy afo olympique nge miainga ao anatin'io. Ny zavatra tsikaritra ireo toerana ahitana ny saina andalovan'ny mpilalao ihany hiazan'ny toeram-pilalaovana no diovinaingana ny faky manodidina azy ny ankoatr'izay dia mbola mitarazoka sy miaina anaty loto hatrany ny mponina Antananarivo. Ny vaovao mahakasika ny toetra ny andro kosa indray ary dia nisy fikorotana ny toetra ny andro teto Madagasikara raha ny vinavina ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro. Iverina amin'ny laoniny kosa izany manomboka raha ampitso alarobia saingy isy fidina ny maripana amin'ny farany herinandro. Ankoatr'izay, teo ihany koa ny fandatsahana orana artifisialy nataony teo aniovon'ny Jiramany 9 sy ny 7 aogositra teo ka nisitraka izany Mantasoa, Andekaleka sy Tsiazipaniry ary ny teto Antananarivo androany. Tanjona tamin'izany dia nampiakatra ny tahan'ny rano amin'ny toerana manodina ny herinaratra mba ahafahana mampitombo ny famatsiana herinaratra amin'ny faritra rehetra. Tahaka ny mahazatra ary entintsika hanakatonana ny fampahalalam-baovao ny maresaka iraisam-pirenena dia omaly alina no notendreny miaramila nanonga-panjakana ao Nigera ho Prime Ministre i Ali Mahaman Lamine Zen izay ministry ny fitantanam-bola teo aloha.
tsy mbola navotsitra hatreto ny filoha Mohamed Bazoum nanao sesitany tena ny any Frantsa kosa ny praiminisitra teo aloha Oumoudou Mahamoudou ao anatin'izany dia mikatona amin'ny fifandraisana ivelan'ny Niger ary tsy manaiky ny tsindry avy amin'ny CEDEAO na avy amin'ny Européenne sy ny Amerikana. Ravirazafy mahina Mathieu Prince. Tsy manaiky milavolevina ireo miaramila tompon'antoka tamin'ny fanonganam-panjakana tany Niger. Tsy nanaiky iona amin'ny CEDEAO fivondrona be ara-toekarena ireo firenena afrikana amin'ny fatrandrefany Afrika ihany koa. Antony maro no mahatonga izany ny praiminisitra voatendry eo ny tsy ahafahana manatanteraka ny fiarovana ireo délégation taoriany fanambaran'ny CEDEAO fa miaramila no ameriny indray ny fahefana raha tsy tafaverina amin'ny hatramin'ny omaly misasakalina izany. Manoloana ny zava-misy anatanterahana fivoriana tsy ara-potoana indray amin'ny alakamisy ho avy izao ny mpikambana eo anivon'ny CEDEAO ary indray fepetra vaovao. Hatreto anefa tsy mbola azo tanterahana ny fanapahan-kevitra izy ireo izay andefa miaramila amerina indray ny fahefana. Voalohany dia mizarazara ny hevitra mahakasika izay ary marobe ireo firenena afrikana no tsy manaiky ny fampitandremana ireo firenena mivondrona ao amin'ny CEDEAO ireo. Ny diplomasia kosa no ahafahana mamany olana raha nambarany sekretera-panjakana Amerikana Tony Blinken i Allemagne ary Italia fa tsy ny fampiasana miaramila. Nanaiky ny alefasana miaramila kosa etsy ankilany ny Frantsa tsy ivona moa ny 20 Jolay teo no naongandreo miaramila putschista ny fanjakana tao Niger. Ny katona ny apakabaky Niger taorinan'izay tsy nanaiky ireo tsindry maro samihafa ireo miaramila ary nanapa-kevitra samy irery na misy aza ny mandrahona ny mesazy. Tapitrary ny fampalalam-bava tamin'ity alina ity mankasitraka fiainanao nanaraka izany hatramin'ny farany ho arahantsika rehefa avy eo taky ny mazatra ny fandaharana ahoana marina sy ny fandaharana Global News. Aorin'izay kosa no anarahantsika ny horonan sary mitondra ny lohateny hoe cash. Ny tena kosa dia ametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rahampitso indray tompoko.